Ny fampielezana omenantsika amin'izao fotoana izao de mahakasika ny amin'ny tokony hisaintsainantsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ary nanome baiko mihitsy indray andro Andriamanitra tamin'ny Josoa mba hitoeran'ny tenin'Andriamanitra ao anaty ary mba ho tenenin'ny vava mandrakariva ilay izy. Manoloana ny safidy sarotra, manoloana ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy ho raisina, dia mila tokony anontaniana foana aloha ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia ny teny mihitsy milaza manao hoe aza miala aminy hozy izy na ho amin'ny ankavianao na ho amin'ny ankavanana. Ka ny andinin-tsoratra masina voalohany izay hojerevantsika zany dia ao amin'ny Josoa toko voalohany dia andininy vakintsika manomboka amin'ny andininy fahavalo. Josoa toko voalohany andininy fahavalo, zao mivaky ny teny rehefa hitantsika zany ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Josoa toko voalohany andininy fahavalo. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ambinina ianao na hoe alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho? Ko mahireza sy matanjah aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Eto zany tenin'Andriamanitra riavana dia mazava be mihitsy hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina. Amin'ny dikateny teny frantsay ilay izy dia hoe méditer le jour et nuit, zany hoe andro aman'alina, zany hoe na dia matory ao mpandriana aza dia mbola misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Zay nahatonga ny Davida izay niteny manao hoe tsy avelako ilondolondo ny masoko izy izy raha tsy efa mahita fitoerana ho an'i Jehova aho. Zany hoe tena ny fiainan'iray manontolo zany dia natokany mihitsy ho amin'ny izay atsotsika hoe fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra zay. Ary tsy Davida ihany fa mpanao salamy ihany koa dia nanana fahasoavana lehibe tao anatiny izay nambarany mihitsy ary nijoroany vavolombelona fa tena tsy niala tamin'ilay fitsipik'Andriamanitra mihitsy izy, tsy niala tamin'ilay fitsipik'Andriamanitra mihitsy izy. Ary zay no zarainy amintsika ao amin'ny salamo no ny vakintsika ny salamo fa 630 dia ny andininy salamo fa 720 azafady, salamo fa 720 dia ny andininy fa 10. Zao mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy salamo fa 720 dia vakintsika manomboka amin'ny andininy fa 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Na mila pandrika haningotrainy raha tsy fanahy, kanefa tsy nany niala tamin'ny fitsipikao ao. Efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe na mila pandrika haningotra ao izy amin'ny raha tsy fanahy. Marina le nilazaiko taminao teo hoe be dehibe ho an'ny safidy sarotra, fanapahan-kevitra sarotra, indraindray koa ny olona mampirisika anao mba hijabaka any amin'ny raha ratsy tokony andehananao, dia nio foana ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana moa ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Misy fandrika amin'ireny lalantsika izay alentsika ireny dia eo zany itsika mila mandinika ny tenin'Andriamanitra. Zay le mazava-dehibe amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafandrika amin'izay rehetrarehetra ataontsika mihitsy ninonninona. Ary eto izy dia milaza amin'ny fahatsapany manokana tsy niala tamin'ny fitsipikao ao izy, tsy niala tamin'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy. Ary
na de fa ela mivavanatsy atsika de mbola mila manovo hery hatrany, mbola mila mianatra ny ten'Andriamanitra hatrany hatrany satria zay ny voalaza ao amin'ny Kolosiana 3:7 zay milaza manao hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra. Hitoetra betsaka ao anaty amin'ny fahendrena rehetra ny tenin'Andriamanitra. Na de fa ela mivavahana zao fa be deabe ny toro-teny efa ianao, be deabe efa namadibadika ny Baiboly io ianao de zao ihany fampirisian'ny tenin'Andriamanitra, aza mijanona mamaky sy misaintsaina ny tenin'Andriamanitra satria aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra. Io tenin'Andriamanitra io de tahakany tena tahakany hoe sakafo hoanitsika mihitsy, ary dia mila vokisana ny tenin'Andriamanitra. Ny ara-panahintsika zay fa tsy ny ara-nofo. Ozy ianao hoe amin'ny ara-nofo ahoana ary ny fomba hihinanako an'io, za hoe adala ny hihinana taratasy, mihinana Baiboly, tsy zay, fa le ara-panahintsika mihinana an'ilay tenin'Andriamanitra, mihinana aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zany hoe rehefa azonao tsara zany io tenin'Andriamanitra dia mitondra aina sy famelombelomana ho amin'ny fanahintsika. Dia mazotoa ary mamaky ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Timoty moa dia nanafatra Paoly milaza manao hoe manokana fotoana ho amin'ny famakian-teny, atokana mihitsy le fotoana. Ianao nge mety tsy anam-potoana mihitsy andrinihana an'izy io zao moa efa misy ny Baiboly amin'ny application amin'ny ordi amin'ny telefona, de afaka mandika ny tenin'Andriamanitra ianao, mandinika ny tenin'Andriamanitra io mba amelombelona ny ara-panahintsika. Ny hery ao anatsika mantsy dia tahaka ny essence izy io, zany hoe volatile zany. Ny arule zay ny tenin'Andriamanitra no matitiko 5:20 voalohany ihany hoe ny amin'ny Virgine 10 endry sy ny Virgine 10 adala. Ny 10 endry de na ny solika ny fanalany, zany hoe le solika zany le carburant de essence zay ahafahana mandeha raha fiarakaretsaka na taxi na voiture plaisir reny. De zao ny solika zay tokony anantsika zany le hery ara-panahy de tovozitsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Manome antsika hery ny tenin'Andriamanitra, hery ara-panahy. Fa rehefa tsy ampy hery ara-panahintsika de karakaina ny ara-panahintsika, maty ara-panahintsika, miverin-dalana, mani rehefa tsisy balizy mandrona ny tenin'Andriamanitra izay miaro atsika sy manitsy atsika ny amin'ny fitariany ao amin'ny marina rehetra. Ya hatrendray ary ny fampahirezana menantsika androany, karazana méditation kely na fisaintsainana ao antsika zany zay ahafahantsika mitohy mamaky Baiboly. Izy io moa de misy fotoana mizara roa ny famakiana Baiboly, misy ny atao hoe lecture systématique, zany hoe manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse de mamaky tsotra fotsiny. Fa misy kosa ny méditation na fisaintsainana, fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra, saintsaino andro aman'alina ao zany tenin'Andriamanitra. Le marana antsika azy de izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo voalohany eo andininy voalohany. Zao vaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny tolo-tsainy tsy araka an'Andriamanitra, na mijanona eo amin'ny lalana faleha amin'ny mpanota, na mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny firavoravony dia ao amin'ny lalàn'i Jehova. Ny lalàn'i Jehova no saintsainy andro aman'alina. De jereo le tombontsoa raisinao am'izay zany eo ampisaintsainana an'le tenin'Andriamanitra. Andininy fahatelo, de ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velo izy, zay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary zay ataony rehetra ambinina avokoa. Zay ataony rehetra izy de ambinina avokoa. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velo izy zay mamoa amin'ny fotoany. Velombelona ny ara-panahinao, andeha tsara ny fiainanao rehefa tarihan'ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa feno tenin'Andriamanitra ao anatinao de velombelona ianao. Eto de milaza famelombelomana zany hoe hazo eo amoron'ny rano velona zany, velona midoroboka. Raha hazo fihinam-bola izy de mamoa, mahafinaritra mijery azy,
tsy mba malazo ny raviny satria amoron-drano zay le hoe amoron-drano eo foana ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra de tahaka ny rano, zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe mba hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, rano ny ten'Andriamanitra. Jesosy koa dia niteny ny Jaona 4:7 any andininy 7 zay tsy nateraky ny nofo izy fa nateraky ny rano sy ny fanahy, rano sy ny fanahy. Ny rano de ny ten'Andriamanitra, ny fanahy de fanan'Andriamanitra, ary zay ataony rehetra de ambinina avokoa. Mba teo ambinina ve ianao amin'ny asa fitorianao filazantsara? Sainsainy ny ten'Andriamanitra ko feno ny tenin'Andriamanitra ianao, fa zay feno ny teny feno fahasoavana. Mba teo ambinina ve ianao amin'ny asa ny tananao, amin'ny fivelomanao, amin'ny fianaranao, ninonninona aoka ho feno ten'Andriamanitra ianao. Ny Amerikanina de nanovo fahalalana ary nanao zava-dehibe mihitsy an'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa naka sy namolavola ny lalam-panorenana. Isan'izany le lehilahy anankiray zay efa président ny États-Unis izy Abraham Lincoln. Afaka jerevanao zay anaty encyclopédie na ny Google na ny amin'ny internet. Abraham Lincoln de mifo filoham-pirenena io, mifo amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 5 sasany maraina mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny feo avo de avo. Zany hoe eritreretiny hoe président de la république ambony ane zany, olona ambony zany, kanefa de tia ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny anisany nampahomby azy. Imbe dehibe izy no voafidy foana, lany foana président tamin'ny élection rehetrarehetra zay natao, satria nanao zava-dehibe an'ilay tenin'Andriamanitra izy. Ny fanerasera tamin'Andriamanitra, akaikin'Andriamanitra, ary zay akaiky baiboly de akaikin'Andriamanitra. Isika rehefa mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra, fa rehefa mamaky baiboly tsika de Andriamanitra mivantana mihitsy no miresaka amintsika. Ahoana moa mitenenanao pastera hoe Andriamanitra mivantana no miteny amintsika? Satria hoe ny Timoty 2:7-5:20 zay milaza manao izay soratra rehetra nomeny tsindry mandron'Andriamanitra izy de mahasoko fotom-pampianarana, fanitsina zay diso, fandresen-dahatra, fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara sy voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsindry mandron'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra. Nampitondrain'ny anjely izy io nisy fotoana, nampitondrain'ny mpaminany izy io nisy fotoana, ary misy fotoana koa olona tsotra no niran'Andriamanitra nanoratra ny baiboly. Da dia tsy salasalantsika mihitsy zany hoe ahoana moa matenin'Andriamanitra ny baiboly io, tsindry mandron'Andriamanitra io tompoko zany hoe Andriamanitra mihitsy nametraka ny teniny ao anatin'ny olona ary nitoriana tamin'ny kira de nisoratana, ary de hitapo-kitapirenena azo tsapahitana na ny fahamarinana zany eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay nino sy nankatoy izany. Zay ary ny fampahirezana nomena antsika androany inoko fa nitonga fampahirezana ho anao zay manaraka indray tsika mijery vidéo hafa indray. Tsarova fa efa vidéo efa ano any amin'ny 7:30 tsika zao raha te hijery an'le vidéo sy fampianarana teo aloha ianao de j'aime ny page tsika de zarazarao ihany koa de azadino ny manisy commentaire kely koa mba ahafantarako hoe inona ny etaetany anatintsika any. Misy nangataka moa makasika ny amin'ny fanjakana ry fotoana mba hazavaina, mbola nokana fotoana tokoa tsika makasika an'izay fampianarana lalipaka zay, fa zao aloha tsika zao mbola reraka de fampahirezana tena essentiel dia manao velomanao mianara Jesosy tain'Andriamanitra toa rasendry rery ao de eo ianao de hitaraina kora sendra lavo ao zao milanao ray ka nandrapeo de iantso anao ndray zao tsy ho leo rasendry rery ao de eo ianao de hitaraina kora sendra lavo ao fa tsy janonao ny antsoanao sarotra ny lalako mitady ampiemotray